Salimaraba indray ny mpankafy rehetrarehetra aiza ny stylo sy cahier fa anao fampiofanana vaovao indray tsika androany. Ny zavatra ianarantsika androany indray dia recette vaovao izy aloha kimo na viande hachée façon malagasy. Izany hoe fomba fahandro malagasy amin'izany totokena izany na totokena ozy izy tsika. Izay indray zany ilay recette atolotra anareo. Inona daholo ary ny zavatra ilaina aloha ny potokena na ny totokena na ny viande hachée miaraka amin'ny gingembre na sakamalaho, ny tongolo gasy ihany koa dia mila tsika persil, dia mila koa ovy, voasary makirana, tongolo oignon tsy azo adino ary tomate concentré. Izay ny zavatra ilayntsika zany ao anatin'ilay kimo na kimo izay ahaizanareo anazy tsy maninona daholo na izay viande hachée façon malgasy izay. Ao anatin'izay kimo izay koa dia fino karazana épice be dia be, épice be dia be. Raha tia atao masina izy dia any bazary kely be dia be fa averina fotsiny izay zavatra teneniko rehefa avy eo. Ahoana ary ny anamboarantsika an'ireto? Manao eo amin'ny fotoana préparation zao tsika. Rehefa voasasa daholo aloha ny ingrédients rehetrarehetra dia miditra amin'izay ny antsoina hoe préparation. Inona daholo ary no homaniko ao anatin'izany préparation izany? Potokena aloha zany efa io, fa ny tongolo gasy dia hopotipotehantsika mihitsy izy androany écrasena dia rehefa avy eo asena. Izay zany ny tongolo gasy tsika androany. Ovaina kely amin'ilay mahazatra. Ataontsika eto ny préparation satria izay foana ilay ampianariko. Manao préparation na homanina daholo aloha ny alohan'ny andrahoana. Haché zany no ataontsika. Écrasena ohatr'izay izy aloha dia rehefa avy eo potipotehana. Dia rehefa vita izay dia alaina koa ny sakamalaho. Ny sakamalaontsika indray rapena. Fa maninona no misafidy an'izay satria tena tiako hivoaka ilay goût na ilay tsiro tena mila izy hita tsara mihitsy ao anatiny ao. Izay zany ny antony rapentsika an'ilay sakamalaho dia mila eny tsara mihitsy zany ny fofon'ilay sakamalaho sy ny tsirony dia rapena mihitsy izy amin'izay matsiro tsara. Alaina indray kosa ny pomme de terre na ny ovy. Voasana dia tetehana en dés indray. Éplucher les pommes de terre. Voasantsika zany izy. Teneniko foana ilay terme culinaire mba ahafahanareo hoe inona ilay fomba fatao anazy. Zao zany voasantsika ilay pomme de terre na ilay ovy mety foana noho na ilay ovy fahandro ty na ilay ovy fanendy Rehefa vita izay dia fisapisahantsika ngezangeza izy ohatran'io. Dia ataontsika grand bâtonnet ohatr'izao. Izay vao avadikintsika en dés. Rehefa vita izay dia atao ao anatin'ny assiette anaovantsika préparation io. Amin'ny ankapobeny alohany dia daholo izy ny forme an'ilay izy zany amin'ny ankapobeny tena ty dés ty zany no endrik'ilay kimo.
dia ataontsika eo izy zay ny ovy. Alaina koa ny oignon. Maneho antsika ny atsasany any anaty isaotena anazy, anaovana saosisosy azy any anatin'ny vilany zany. Fa ny atsasany kosa dia rehefa ihinana anazy mihitsy miaraka amin'ny ranona citron atsasany. Atao dia ihany koa manao ohatr'izao indray zany tsika rehefa anao anazy on dia tsy tapahana hatramin'ny farany izy aloha, tsy tapahana hatramin'ny farany mba ahafahana mitazona azy. Dia iny lasa dia kely ohatr'izao indray zany ilay oignon. Zany hoe tapatapaka kely izy, petit dé. Tsy natao julienne zany izy fa natao petit dé. Averiko ilay fanaovana azy rehefa avy eo rehefa tonga eto amin'ity faran'ity amin'izay dia mbola atao ohatr'izay ihany koa dia izay tsika vao manapaka azy ohatr'izao dia mahazo dia tsika pâte julienne. Ataoko ohatran'iny ilay oignon dia tapahako, tsy ataoko hatramin'ny farany amin'ny lohana antsy. Rehefa vita izay dia izay tsika vao manapaka mitsivalana ohatr'izao dia lasa mahazo tapatapany kely ohatr'izao tsika. Ny atsasaka izy io ozy izy atao any anaty andrahoana, any anaty vilany zany. Fa ny atsasany kosa dia décoration mihitsiny sady tsiro mantamanta rehefa izy hohanina. Ity izao rehefa farany ohatran'iny dia eo indray tapatapahana midaboka indray izy satria efa tsy mety raisina intsony. Dia izay ohatr'izao. Rehefa vita izay dia zaraina roa citron. Ny atsasany atao any anaty vilany rehefa mahandro azy, alana ny voaniny ny atsasany zany ataoko ato fa ny atsasany kosa ataoko ato anatin'ny assiette de présentation ato ataontsika ato izy rehefa hihinana azy. Ny persil kosa dia asiako tapatapany ihany ato le bebe, décoration ihany koa, fa ny sasany dia ho atao any anatiny rehefa mahandro azy tsika. Asena ihany ny persil. Zay. Rehefa vita ny préparation rehetra, ataontsika eto akaikiny eto zany ilay persil haché. Dia voasantsika fotsiny vahantsika ilay tomate concentré zany vahantsika ohatr'izao fotsiny vita izay dia mamonjy ny afo amin'izay tsika. Hoentina daholo ny zavatra mipreparena rehetra. Hoentina ihany koa ny épices rehetrarehetra velomintsika raha ny afo. Amin'ity indray dia tena endandasina kely mihitsy ny aloha menaka. Asiana menaka zany ao anaty lapoaly menaka eo amin'ny 2 sotro 3 sotro raha betsaka indrindra
dia ny atsasaky ny oignon zay le nazavaiko teo rehefa manomboka mahita fumée tsika na manomboka misy setroka kely iny dia efa afaka aroso. Le kimo zany eto dia tena sakafo be épice be satria ity zao misy poudre cumin dia misy masala dia misy ihany koa curcuma dia zay amin'ny ankapobeny asiana poivre ihany koa averiko curcuma poudre na curcuma na tamotamo dia cumin dia masala zay zany hita eny amin'ny mpivarotra any bazary kely misy any bazary be misy dia zay zany no vidinareo zany hoe manitra épice be mihitsy zany io sakafo io. Avela fana tsara aloha apitsika kely ny afo satria tsika mila misaotisaote tsara anazy. Arotsaky tsika ny atsasaky ny oignon. Dia endakendasitsika tsara ao aloha iny. Tsy maninona koa tonga dia alefatsika avy hatrany ny gingembre sy ny ail. Anajanonana kely foana le oignon avelatsika hivoaka tsara le tsirony rehefa vita zay dia raisina ilay viande hachée dia ataotsika ao anatiny ao. Endakendasina tsara mihitsy aloha io aheny fofona maimay kely mihitsy. Zay ny antony anaovana anazy kelikely menaka fa tsy atao be menaka satria tsy mendimendy io raha vao atao be menaka be. Ezahana hiparitaka le potikena fa tsy tambatra. Manitra be mihitsy zao izy zany. Avela hiparitaka tsara izy dia avela maimay ozy izy ateo rehefa mipariparitaka tsara mivoaka tsara le tsirona hena iny dia arotsakytsika amin'izay ny pomme de terre hondée. Ataotsika mafimafy kely mihitsy aloha ny afo mivoaka tsara tsirokena iny dia alaitsika amin'izay ny pomme de terre dia arotsakytsika ao. Dia vita zay dia alaina daholo amin'izay ilay karazana épice rehetrarehetra 3 karazana izy reto ny curcuma, ny cumin atao kelikely fa somary manitra be ary ny masala. Mbola arahana poivre kely
tsy avela ho may a. Dia araraka eo ihany koa ny jus de citron atsasany. Dia avy eo ny tomate concentré. Asiana tomate concentré amin'izay. Ny abetsany indray zany miankina amin'ny fitiavanareo épice, miankina amin'ny fahazakana tomate tsisy fatrany iny fa izay mampatsiro azy. Raha izao aloha izy dia efa matsiro be fa tsy izay ilay tanjona antsika fa ilay mampimoana azy dia mila asiana rano. Ohatran'ny lasopy zany izy somary misy saosisaosy izy fa tsy tena hoe ritra. Satria izy dia hohanina amin'izao. Mofo dipaina no hohanina miaraka aminy dia izay mahatonga anazy hoe tsy atao laoka izy zany fa hohanina mofo dipaina, solona sakafo atoandro na solona sakafo hariva. Tenehana eo amin'ny 20 minutes eo izy raha ela indrindra dia efa mahazo hohanina. Saromana mihitsy ny vilanina ny lapoaly. Rehefa avy eo vao alatsakintsika ny persil rehefa akaiky hihinana azy. Manitra be mihitsy ny izao zany saronantsika izy isandry kely aloha tsika hiaraka amin'ny CFPNI mandra-pahamasaka. Formation en pâtisserie et cuisine iarahana amin'ny CFPNI. Afaka miofana isan'andro amin'ny centre efatra izay eto Toamasina. Afaka manantona ianao amin'ny CFPNI Tanambao 5 derrière amin'ny BFV. Afaka mianatra ihany koa aty amin'ny CFPNI Anjoma eto akaikin'ny école Notre-Dame ao afarany ary afaka mianatra ihany koa any amin'ny CFPNI Tranomora Mangarano 2 eny akaikin'ny Don Bosco ary afaka mianatra ihany koa any amin'ny farany route Beton Antanandava eo amin'ny Le Filine. Ka misy ny formation individuelle na mandeha tsirairay ilay mpianatra mitondra ny ingrédients dia izy mihitsy no manamboatra. Izay zany ny fianarana andavanandro. Fa misy ihany koa ny formation en groupe na promotion izay atolotry CFPNI amin'izao fotoana izao misy amin'ny telo aty amin'ny ville 10 000 ariary isaky ny mianatra. Fa ny any Antanandava dia 5 000 ariary isaky ny mianatra. Izay mavita fiofanana valo amin'ny pâtisserie dia azo ny certificat ara-panjakana rehefa avy manao fanadinana. Koa tongava manantona ireo centre ireo fa afaka mamorona asa avy hatrany, afaka manao stage ihany koa ary afaka manao vente en ligne izay rehetra mavita an'izany fiofanana pâtisserie sy cuisine izany. Tongava ary fa miandry anareo ny ekipa ny CFPNI. Eny ary andeha jerentsika indray hoe manahoana le kimoantsika ato efa manomboka masaka le ovy dia efa manomboka ridritra ihany koa. Tsy atao tena ritra be satria ohatran'ny karazana saosisaosy izay izy fa tsy tena hoe ritra zany. Dia arotsakitsika ny persil haché. Arotsaka le persil haché
Izany hoe fotoana kely fohy kely alohan'ny hamasahany fotsiny zany ny androtsahantsika azy a dia vonoantsika ny afo. Ahoanan'izay fomba hipresententsika azy a, ilaina le citron a dia ararakitsika ao izy ao anatiny ao a. Somary atao lehibehibe ohatr'izao mihitsy ny hipresentena azy a. Vita izay a dia ararakitsika ngezangeza hely ilay persily tsy nitetehana. Ararakitsika ihany koa ny oignon. Io zany le oignon manta ary farany asiantsika jus ana citron. Fafantsika tsara. Zay a ampiarahana amin'ny mofo dipaina. Io indray zany ny sakafontsika androany a, quinoa na koa viande hachée façon malgache. Zay zany ny sakafo izay natolotra anareo androany a, hohanina amin'ny tranche ana mofo dipaina. Azo grillena kely le mofo dipaina, azo hohanina ihany koa amin'ny pakopako. Izay indray ny fandaharantsika fa amin'ny manaraka indray.